pandresy feotsika iaraka ivavaka sika raha io mankasitraka anao zay ny amin'ity hariva ity raha mbola afaka iara ivavaka eto amin'ity toerana ity midera sy mankalaza anao zay sady magnome voninahitra ny anaranao masina ny anaranao mahery ny anaranao mahagaga ary ny anaranao tompo no asandratray ny anaranao nomenay voninahitra misaotra ny amin'izany famantarana nomenao anay zany hoe ny volana jolay dia volan'ny fijoroana vavolombelona tompo nizaniza mandrehany zany message avy aminao zany dia oka ho izy fijoroana vavolombelona ny fiainany oka ho izy fagagana hitranga amin'ny tompo amin'ity volana juillet io tononoko tompo fa ho isy lanitra misokatra tononoko fa ho isy famantarana sy fagagana tononoko fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra iseho ny herin'Andriamanitra oka tompo ho rakofana amin'ny ranao izay rehetra ataonay amin'ny mois de juillet io ry mois de juillet amin'ny anaran'i Jesosy volana fijoroana vavolombelona ho anay menakavy ianao volana fijoroana vavolombelona ho an'ny zanak'iziona firaisana ianao volana fijoroana vavolombelona ho an'reto ankonana manatrika eto reto ianao misaotra sahady tompo ary dia irainay sy ankalazaina ny anaranao omena ianao rery ihany ny voninahitra Jesosy eo misaotra tompo mitenena aminay amin'ity hariva ity ampitao aminay zay tianao ampitaina teneno zay tianao tenenina kasio tompo ny fiainanay ary ny asan'ny demonia rehetra dia ravana amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo manan-kery tsy mahazo manam-pahefana fa ny fitahiany lanitra ny herin'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra iseho aminay tsiraray avy tahina tompo ty fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy amen arabokely ny akaikinao hoe tsy maintsy hijoro vavolombelona ianao hoe dia mahazo toerana vetivety isika jiaby azo toerantsika mbola tsy nanao fanatitra moa zany nareo zay zany tsy natao jare le izy dia ndrasantsika amin'ny farany zany dia ieno fampianarantsika aloha ao anatin'izay tahiny tompo daholo tsika ary tononona ao amintsika ny fiadanan'ny tompo ary zay karazana fahatsaran'Andriamanitra irinao amin'ny fiainana hitranga aminao amen koa ao anatin'izay indrindra iresaka tsika androany ny zava-miafina ara-panahy ny amin'ny volana fahafito le 7e mois ino moa zava-miafina agnatin'izy io hiditra n'izany moka antsika manomboka maray androany tsika faran'ny volana rahapeotsika miditra mois de juillet 7e mois izy koa anao mbola tsy mijery zavatra lavitra be Andriamanitra tamin'ny andro fahafito izy dia nitsahatra zany hoe azo lazagna zany ny 7e mois na ny chiffre 7 fitsaharana zany hoe complet raha jiaby amen andro fahenina izy nagnamboatra olo zay natonga antsika tamin'ny mois de juin nampafantarana anao fa anao mihitsy igny mois de juin igny hitahina Andriamanitra anao igny mois de juin igny ndraisanao fahasoavana dia miditra ndraiky antsika zao mois de juillet na volana fahafito dia tsy inona fa volana fitsaharana zay nomeny tompo antsika agnarana hoe volan'ny fijoroana vavolombelona amen ka amin'ny fomba fijery ara-panahy indrindra fa amin'ny fampianarana kristianina ny volana jolay dia matetika ampifandraisana amin'ny fatanterahana zay ny dikany fatanterahana perfection azo ampifandraisana ihany koa amin'ny fitsaharana araka le nazavaiko teo
fitsarana. Azo ivolagnana anazy ihany koa fanadiovana. Fanadiovana zany misy raha zany dioviny. Dia ho anareo tsy zatra mamafa tokotany mba diovy hely tokotanin-dare. Alaminy kely agnaty tokantrano. Fanadiovana. Diovigny fo, diovigny saigny, diovigny ny feon'ny fieritreretana, diovina ny fomba fijery. Zay daholo agnatin'le mois de juillet. Volana fatanterahana, fitsaharana, fanadiovana ary fanomboana dingana vaovao. Zany koa zany azo ilazagna anazy. Mbola tsy tara zany izy koa anao hagnano dingana vaovao amin'ny mois de juillet io. Asivo dingana, mietseha, aza variana tsony zany. Nisy question zay mba napetrako ao amin'ny Facebook ao, an'izay magnaraka page Facebook, hoe misasaka sady hoa ty ny taona, mifaragna ny fisasan'ny taona, ino mba vitanao, ino mba nataonao, ino mba zavatra azo tsapaintana. Zany zany tokony mba mampandehitretra anao ihany en tant que zanak'Andriamanitra, miaigna ambony ty tany teto anao, misasaka marigna niny taona 6 mois passé, niany atsika zao marigna anazy, ino zany zao raha mba vitanao. Afaka dinitsika tsiraikireky zany, ino raha mba nambolenao, ino raha mba terminao. Atetika verimberiko raha tadidinareo atsika jiaby zao miara mafantatra lafo be gisy zany koa fa bonne année. Ino tsy terminao zay deny zao. Izy re misy ambidin'olo le mbola zanany, misy le vantombantony, mety tsy de lafo. De anjaranao zany mba mijery zany, misasaka ny taona, ino mba raha nataonao. So de vomay ndraiky anao nanangana fahavalo. Fampianaragna antsika eto nefa de hoe ahena ny fahavalo. Miezaka anao mba mampiegna an'ireo olo tsy mifankazo aminao. Miezaka anao mba miova. Ny sasany misasaka taona zao mihitsy izy magnadima. Magnadima. Na zao de matetika resaka olona zany. Anao zay izy koa fa tsy matoky amin'ny resaka vola anao tsy manambola zay. Mety mahazo hely anao, mety gagné, firo. Jamais anao lasa lavitra amin'io. Or nefa tian'olona amizao le hoe migafigafy zavatra, migafigafy olo mba azo vola, mba igagné. Tsy zany mampigagné olo reo tsy migafy olo, tsy mangalatra, tsy misoloky, tsy mandenga, fa mandeha amin'ny fahamarinana. Ka agnisan'ny zavatra mila diovigna zany amin'ny mois de juillet ho avy io. Amen. Fanomboana vaovao. Ny isa 7 na le chiffre 7 de verina ho isa manandanja ra-panahy, satria miseho imbetsaka be izy io agnaty baiboly. Imbeda be ny chiffre 7 miverimberina agnaty baiboly ao. Ka raha jerevagna zay isa zay araka izy volango takeo hoe fatanterahana na hoe perfection. Anao zany koa fa mahita chiffre 7 fatanterahana. Nendray anao mety magnonofo mahita chiffre 7. Anao mandeha amin'ny lalagna igny nendray ohatran'ny parazara, anao mitodika amin'ny rindrina karaty misy chiffre 7. Tsy comme parazara izy regny. Fa misy dikany amintsika mino. Ary anao rehefa manomboka mitombo ara-panahy de mila mantakatra hoe zay raha jiaby mandalo amin'ny sofinao, hitan'ny masonao io tsy fatanitany fa misy heviny. Ny antony voalohany de satria enao mihitsy le ara-panahy anao. Amen. Tainy tompo anetsika jiaby. Zay le chiffre 7 fatanterahana. Mazavaiko anao teo fa Andriamanitra nahary zao tontolo zao tagnatin'ny enin'andro. 6 jours izy nagnamboatra raha jiaby miaraka amina olo. Tonga de complet. Fa nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Zay mahatonga izy hoe fatanterahana. Complet zany raha jiaby. Fa vita bazarinao, fa nagnano shopping anao, vita tragnonareo, amen. Vita mariage, complet raha jiaby. Zay mahatonga izy hoe perfection.
fatanterahana. Amen. Fitsaharana. Ary raha dika ihany koa dia hoe ny chiffre 7 dia famerenana hery. Rebaka antsika tadokivikivy, tadoketraketraka, dia agnatin'igny misy karazana hery averina am'loniny. Jerevy moa fa anao ke manomboka mois de juillet io na fiainam-bavaka anao ke miova. Manomboka ny any mandraigna fogna izy dia fa hitanao hoe karaha navitany vavaka ndraiky za zay. Satria averina aminao lay hery, famerenana hery. Azo lazagna ihany koa izy hoe fotoana ijerena ny fiainana sy anaremana ny fiainana. Zany mila mba mijery fiainagnanao. Dia tsy vitany hoe mijery fotsiny anao fa mba areminao le fiainana. Areminy. Satria araka ny efa teneniko antsika foana, antsika zanak'olombelona tsy tanteraka. Misy fogna kipitsopitson-draha madinidiniky zay tsy mahatanteraka antsika. Dia rehefa mba tonga ny 7e mois dia miezah mba manarina ny fiainanao ianao. Amen. Tsy mandigny io anefa fa na amin'ny andavanandro manjary fogna fa mba hosongaitsika manokana androany ilay chiffre 7. Izy ka mba manjary asegny vononjare hely tomobily zeny. Izegny reo tsy magneva. Na sy avy malaka sisiny eky maloha dia ao amin'ny sisiny ao izy vake ndraiky vao démarrer. Zafady tompoko. Zay le izy. Fotoana ijerevana fiainana sy hanarenana ny fiainana. Agnatin'izay ny ara-pananao, ny fijerinao, ny toetsainao, mba miezaka ianao hoe aremoko kely ny ara-panahiko, aremoko ny fomba fijeriko, aremoko ny momba ana rehetra. Tainy tompony ianao. Famerenana hery, azo lazagna an'io ihany koa dia hoe fanadiovana. Fanadiovana. Zany hoe raha misy lasanao mety nanimbanao, lasanao mety hitanao hoe tsy nety, diovy. Satria hiditra 7 mois magnaraka atsika. Efa lasa zay le 6 mois moa ka zafady. Fa lasa zay le 6 mois dia hiditra am'le 6 mois ambiny atsika jusqu'à décembre. Dia mba miezah mba mamela heloko. Ka mba misy olo azo avela heloko agny dia mba avelao ny helony. 10,000 mamanao mba vileminanjy eky. Azo taky. Tsy zany aloha efa mois de juillet, hery mama rao tsy magnefa trosy karan'izany hoana arao fanadiovana fiainana. Zay aby zany agnatin'le izy hoe fanadiovana fiainana. Zany hoe famotsorana ny lasa sy fanomboana vaovao. Anao tsy perte zegny, olo mangalatra aminao fa vao mafy. Olo mikatra aminao fa vao mafy, fa anao tsy perte. Matetika volaniko antsika ne zany, atsika io zanaka fahasoavana. Anao izy koa gafin'olo amin'ny raha raiky, misy maventy lavitra noho izy igny ndraiky tonga aminao. Fa mila diovinao fonao. Raha tsy diovinao fonao tsy tonga io. Tsy tonga. Tainy tompony ianao ho tonga neneninao amin'ny anaran'i Jesosy. Azo ilazagna koa zany revagna ny 7e mois dia fanomboana na fampitomboana fahendrena. Mampitombo fahendrena. Anao zany mila mba mianatra amin'ireny olona fantanao fa hoe olon-kendry dia mba hampitomboy fahendrena. Atsika zao anao zay magnaraka fampivavahana amin'ny zionato misy karazana fahendrena fogna regninao aketo. Dia izy regny aza ampidirigna eto dia avoaka eto. Fampiaro. Pratikeo amin'ny fiainana. Na zao nomalo an'izay magnaraka Facebook dia niteny mihitsy za hoe ny andro alatsinainy tsy fitondragna raha mavesatra amin'olo. Indrindra fa alatsinainy mandray. Fahendrena tokony mba ampiarinao zany.
fa tsy alatsinainy marembo avao mbola igny fogna anao koa mbola zay monka dada nofo ratsy zay laly nofo ratsinao koa fa latsinainy akajigna ty palito azonareo izy mba pratikegna zany le zavatra ianaragna rehefa fa tsy hoe vo eo anao ampianaragny eo anao fa izy koa nareo za le mba misy tonga za le mba mitendregny matetika aketo hoe rehefa aveo angamba mba tsisy agnatrika petra-tagnana tsony fa ivavaka ao anare za fa ero tsisy ty alalan'izany vomey ndraiky izy le izy tsy hoe alako anao mangatabavaka aminahy fa mba tiako anao mba ho lasa olon-dehibe am'izay fa misy anirevagna efa fantapantitra fogna iriano iny any tsy maintsy angatabavaka iny any mirava fa fantapantitra fa mampite ilefa aby farantegna tsy manjary milefa marina izany ohatra rehefa voaremarke ntegna iny any ndraiky rô tsy maintsy magnatika petra de iny nefa rehefa tegna agnontanianao mbola le raha ndesiny ambavaka tamin'ny lahady any ndesiny ambavaka latsinainy mandraigny ndesiny ambavaka talata ndesiny ambavaka lakamisy ndesiny ambavaka lahady amin'ny heriny de raha mbanao zany pasterika le tsy nilefanao farany le raha karan'izay zany mba iezahantegna tsy moramora hoe izy koa mbola karan'izegny tsy andesiko ampavesaragn'olo fa mba ianarako kotragnina manokana fa ndraiky raha misy zavatra tegna renao hoe mafy be tegna maharary be igny c'est normal mila aide anao agnatin'izay fa izy koa raha mba fa nindesigna ambavaka intelo de indesinao koa fagninefatrany ny tegna marina agnatin'izy igny tsy raha anao mila vavaka fa anao mihitsy ny tsy manam-ponona ny olona nefa revagna raha vao tsy manam-ponona na atao karakory vavaka ao anazy tsisy raha miova zany amin'ny fiainana satria ozy baiboly raha tsy amin'ny finoana ozy de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana fa zay rehetra manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino aloha tsy maintsy mino ka raha anao zany le mpangatabavaka izy ka teteky i tsy mino agnaranao zay vola kekinao io se mbo zay ny beagnaran'izy ta iny tompo ianao fanomboana vaovao fampitomboana fahendrena azo lazagna ananjy koa hoe fikatsahana akaiky kokoa an'Andriamanitra mikatsaka akaiky kokoa an'Andriamanitra anao jerevanao akaiky kokoa izy katsaka anazy misimisy kokoa anao karakory ndraiky zany ataoko manompo ny tompo inona ny andeha agnatsarako ny fiainam-panahiko raha dika ihany koa revagna ny volagna jolay de volan'ny fiovana azo lazagna anazy daholo zay miova hatramin'ny fidiram-bolanao miova vadinao tsy magnano raha fataon'igny eky miova olo tianao miova fahasalamanao miova toe-pananao zay koa zany nilazagna anazy volagna fahafito volan'ny fiovana io le matetiky izy ka olo le mahay magnisa andro regny amin'io izy no magnaragna vinta amin'ny andro fahafito amin'ny volagna fahafito ary le izy fetsy be zareo fa tsika kristiana de alleluia fo misy dikany daholo i chiffre jiaby hoe 1 2 3 4 5 6 misy dikany daholo hoe alatsinainy talata larobilaka misy zoma sabotsy nagnino moa Andriamanitra andro fahafito izy mitsahatra misy dikany fahafito io lazay ndraiky fa secte zany Andriamanitra nary an'izao tontolo zao izy tagnatin'ny 6 jours 7e jour izy nitsahatra secte ve izy am'izany de raha mba magnatoro anao za androany ny secret n'io chiffre 7 io alevo ndeso ambavaka tena raiso am-pinoana fa ahita vokatra tsara ianao agnatin'le izy amen volan'ny fiovana io ihany koa le volana fanarenana ohatra hoe misy zavatra very zany de averina am'lono misy zao karazan'olona matsapa mihitsy ianao hoe niala taminao sensinao igny moa le volagnintsika hoe kintana étoile ny sasany zao ohatra hoe regniny izy hoe tsisy ratsy vintana de ndana kenreo ndeso ambavaka zany tsy hoe finonompoagna fa ndana magnano karazana vavaka manokana agnatina 7e jour de hitsika zao tombe tsy ndesinao ambavaka if tonga ho azy mois de juillet nao zao fa soavagna ane zany
endana mba mikotrana amina vavaka Jesosy eo nikintana anazy maty na nisy nangalatra na very didiko iverina milona ary irehitra ndraiky amin'ny anarany Jesosy. Tsotra kely le izy fa ndray asarototsika tompony hitahy ianao. Amen. Zay izy io avako abe. Io ihany koa dia volan'ny fanokafana varavarana vaovao. Zany hoe misy karazana varavarana vaovao zany isokatra ataovy amen. Volan'ny fanokafana varavarana vaovao. Zany hoe possible zany amin'ny mois de juillet io ho isy mpiara-miasa vaovao ho hitanao. Ho isy activité vaovao andeha. Tsy haiko anao le nivarotra tsy dia nandehandeha tsara varotra regny amin'io jiry fa andeha be eo. Ny volanao amin'olo tsy mety azo iny jiry fa ho azo io manomboka maraigny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mba tadidio le lesoana karan'izao fa tsy miravo vakia ndraiky anao tany iny tsara be le c'était maigna data regniregniko izy iny karaha tsy regniko tsara be. Za va izy efa tsy mamaly reraka ka fogna anao manoratra tsy valiako. Arô za mitsangana aketo 45 minutes magnazava araka raha itsy asana aloha. Mirava vakia ndraiky za mbola antsovinao koa hoe karakory dikan'izy. Tandrigneto tsara be dia ataovy review. Aherinao tandrignesana izy agnaty raha. Anao maka nagnazava hoe 7. Ino ma le 7? 7. Misy aminareo reny manangetrik'olo le. Itoroteny lava be avy ampianarin-tegna igny dia mierigny magnantso izy tsy nazavazava tsara be taminanjy zegny. Izy zany le olo mila traitena manokana. Tsy haiko ngambany izy koa na roi mihitsy izy koa sa princesse sa ranavalina voalohany sa faharoa. Fa mba mianara zany revagna rehefa maheno fampianarana karan'izao mba mise concentré tsara an-tegna sady mitondram-bavaka. Mivoaka eto le teny, nenao zay le teny. Mivoaka eto le révélation, ho anao zay le révélation. Dia tadidin-tegna tsara le izy ankafizin-tegna le izy iaignan-tegna le izy amin'ny anaran'i Jesosy. Tainy tompo ane zasy anao. Amen. Dia magnarakaraka anazy ao ny volana fafito ihany koa dia volan'ny ady sy fandresena. Zany hoe misy combat zany ao fa anao tsy maintsy mandresy. Zay mahatonga anazy nomena le agnarana hoe fijoroana vavolombelona. Ady sy fandresana hoe misy fanamby madinidinika eny zany diavinao agnatiny ao. Fa ty tsarovy tsy maintsy anao foa mandresy. Tsy maintsy anao foa victoire. Amen. Misy ady zany agnaty io sao dia anao verinao hoe data zay baka nivolagna fijoroana vavolombelona. Olo tsy mijoro vavolombelona foana koa tsy nisy raha navintivinty tao. Jerevy moa le olo mijoro vavolombelona isaka lahady regny moa. Nisy ady natrehany tao. Sa tsy marina. Nisy combat tao. Fa izy nandresy. Dia zay zany le kisarisary hitranga amin'ny fiainanao. Na eo ny olo magnenjika anao tsy ho tratrany zany. Na eo ny olo mankahala izy tsy maharesy anao zany. Satria anao fa voatokana ho mpandresy. Amen. Volan'ny ady sy fandresena. Tainy tompo anetsika jiaby. Ka ny zavatra mila ataonao zany manomboka maraigny mandraigny. Dia reto teboka vitsivitsy reto. Voalohany amin'izany misaoran'Andriamanitra noho ny tapan'ny taona voalohany lasa iny. Dia raha azonao tao mba mandongalitra mihitsy ianao miteny misaotra tompo ny amin'ny tapan'ny taona lasa anitsaka nyty tapan'ny vaovao ty ndraiky za zao. Aza digno zany ary raha anao moa zany olo mba manana fahasoavana manokana dia anao fanatitra mihitsy. Tegna isaoranao n'Andriamanitra miditra fito volagna magnaraka za je vous remercie Dieu. Mankasitraka tompo ao ny amin'ny tapany manaraka. Amen. Misaotra n'Andriamanitra no ny tapany voalohany. Teboko faharoa mandinika ny lalagna ny diavy. Nanomboka janvier, février jusqu'au mois de juin. Regny le lalagna ny diavy. Iny daholo moa raha ny s'est passé tagnatin'izy. Dia mba mandinika kely ianao hoe za marina moa zany nandalo an'ry. Za marina nisy an'ity nitranga taminahy. Inona ny lesona tsoahana tagnatin'izy re. Mety anao nandalo tsy fisimbola.
mety anao nandalo arety, mety anao nandalo fakivina, mety anao nisy tegna zavatra mafy nandalo fiainagnanao. Mandinika ny lalagna ny diavana. Inona ny naomby, inona ny mila ovana. Izany tokana andinianao tsara be. Iny le mila ovana. Anao kam mandeha mivavaka izao izy tokony efa ovagna ady izy de. Anao kam magnano marenal io mila ovagna. Zany nefa zavagna marenal zany tsy tokony mila bekobekogna aby zany tokony automatique. Taitra ho azy anao ko fotonga ilery. Ary izy magnano io rehefa tegna tafiditra dans les bains tombony tende voakitany zay aby anao. Tsy anao raha mahazo anao ohatrany te pipi zay anao. Signal izy regny. Signal izy regny. Ny sasany ko fa tonga amin'ny telo maraina tsy maintsy taitra izy. De réflexe voalohany rehefa taitra anao maraina na amin'ny alina azy tonga de mitsangana fa mipetraha maloha mivavaka. Na anjoro mpandregnanao ke anao mipetraka aloha Jesosy io mankasitraka fa mbola tafaragna teto za. Tsofo rano tegnanao amizigny, tonono zavatra tsara, tonono zavatra maventy, de zay anao vao mandeha magnano raha ataonao. Tainy tompo ianao. De anao miverigna avake mivavahako izy koa mbola mavita. Mandinika ny lalagna ny diavana. De agnisan'ny teboka fahatelo, manao karazana fibebahana sy fanadiovana fo. Fibebahana sy fanadiovana fo. Satria tsika mety misy karazana zavatra nataonao tsy tadidinao nefa fahotagna tanatin'Andriamanitra. De tegna eo anao mibebaka, za Jesosy mibebaka ny amin'ny ota tsinahy. Misy izy tsinahy. Ny amin'ny ota tsy fantatra, misy fahotagna tsy fantantegna, ino moa raha natonga za nanota? Ibebagna, mifona za Jesosy. De ny fo rehefa regninao fa maloto, diovy amin'ny rano Jesosy. Tsy madiodio azy fô io raha tsy manapa-kevitra anao mela heloko. Zany karazana fagnadiovagna izy io. Manapa-kevitra anao amela heloko. Tsy madiodio azy ny fo raha tsy manapa-kevitra amela heloko. De mba mieza tsy zay raha jiaby io ataonao matezitra anao tao. Ny sasany mba hitantarany vadiny raha tampiasagna izy ndraiky romotra. Tampiasagna nety akao, nisy an'izao tampiasagna nareo. Fo daholo mahatonga an'izy. Izy tampiasagna tagny ary tsy romotra anao ny tantaragna ndraiky romotra. Nagnino, tsy tiako manko raha anao atao raha karaha-tsaigna. Fo edy regny te. Fo. Fa raha anao tsy tantaran'olo raha. Dia tsy zakanao raha vao hitantaragna zavatra anao. Fo. Mba efa nidininao ve fonao io. Izy io asain'Andriamanitra tandrema. Mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony ho tandrema ny fo io. Fa avy ao no ivoahany aina. Atonga ny lalam-bolanao isokatra avy amin'ny fonao. Atonga no avinao mamiratra avy amin'ny fonao. Atonga ara-pananao matanjaka avy amin'ny toe-ponao. Satria izy ny Baiboly, zay tsy madio am-po tsy ahita n'Andriamanitra. Ka namba andongalitra karakory anao, reraka fogna ka ianao io fa tsy tonga an-danitra bivavaka anao fa dongony plafond mandrorona. Satria anao tsy madio am-po. Tahiny tompo ianao, engane mba adio ny fonao manomboka androany. Tepaka magnaraka zavatra mila ataonao ankoatra ny fibebahana, mametraha am'izay tanjona vaovao. Mametraha tanjona vaovao. Androany zao anao tokony misy karazana décision raisinao makasiky fiainagnanao, makasiky varotronao, makasiky orinasanao androany farany volana. Satria mifaragna androany volana, hiditra volana vaovao anao, inona ny décision raisinao mba agnovana zavatra. Satria volan'ny fanovana. Dia mametraka ianao tanjona vaovao. Amen. Na amin'ny ara-panahy io, na amin'ny ara-nofo io. Na même am'izay karazana business atao, mametraka tanjona vaovao. Teboka magnaraka, mangataha fahendrena amin'Andriamanitra. Indrindra ny fitarian'ny fanamasina. Mangataha fahendrena amin'Andriamanitra, indrindra ny fitarian'ny fanamasina. Ny fanamasinao mba tario za. Nendreny tsika ry avagna na raha ataontsika bile tsy haintsika.
fa no le fisiny fanamasina manolo-tsaina anao dia eo fogna anao karaha manokatra varotra, manokatra activité, nandeha nagnatsimo, nagnavaratra, nanomboka nanao andry, nanao an'ity, tolo-tsaina avy amin'ny fanamasina. Io raha tsy ndesinao ambavaka io tsy mitranga. Mila mangataka tsika tolo-tsaina avy amin'ny fanamasina. Amen. Raha fitinina revagna ny volagna fahafito dia azo heverigna amin'ny tontolo ara-panahy hoe fotoana ny fatanterahana sy fanarenana. Fatanterahana sy fanarenana. Vakio moa ny Genesis toko faharoa dia ny andininy faharoa. Genèse 2:2. Genèse 2:2. Ka ny isa fahafito, anoizantsika anazy kely, dia isa tegna manandanja izy io amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, amin'ny tontolo ara-panahy. Misy heviny maventy be ny isa fahafito. Ny rindrin'ny Jeriko dia ny anjera rehefa nodidinina impito. Chiffre 7. Ohatry hoe ataontsika hoe ty pipitra ty zany le rindrin'ny Jeriko, le mandan'ny Jeriko, nodidinina 7 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Rehefa nodidinina impito dia rava le mandan'ny Jeriko. Amen. Joshua no nitarika an'izay. Misy fanonona maro ny isa fito agnatin'ny apokalipsy. Izy koa anao mamaky bokin'ny apokalipsy dia misy an'ilay hoe tombo-kase fito, anjely fito, amin'ny apokalipsy dolo nahitanao an'izany, trompetra fito, sy ny sisa, mierikery fogna 7. Raha vao zavatra zany makasika raha andagnitra ao dia ifora mierikery fito. Ary raha vao i7 io zay resana dia misy présence de Dieu zay io. Misy présence de Dieu. Noho izany ny isa fito dia tandindon'ny fahafenona. Tandindon'ny fitsaharana. Zay ny chiffre 7. Fahafenona, fitsaharana. Tandindon'ny fanavozana. Mba avozy ely lambam-pandria. Seka dignao zay koa tsisy nivolaniko zay. Mba vozigna ely rideau. Ny sasany servette amin'ny ladosin-jare mbola izy tamin'ny lettre mois de mars. Mbola kofo. Nefa zandry mandeha igny rehefa mandeha amin'ny hôtel sarotiny ely. Mbola tsy nisolo servette ny karaha le mbo magnitra regny zay andragnony. Sarotiny amina servette tsy misy olo. Nefa le andragnon-dre tsisy lohany tsy mampahinona. I fogna na mafanotary isaka mandray raha tsy misasa. Servette tsy misy olo ro mandraokotry lohanao ka aiza anao tsokagny. Zahanao tsisy vola miditra. Tady ho avy ely vinta tsara ira takitry servette wala tibero lasaka koa. Mba avy nitritinao ve raha karaha itsika moa rehefa ndraindray iverintsika raha mandehandeha ho azy même na iakanjo maloto io nge vao nivakiko taminao tamin'ny alady naloto ny akanjon'ny Joshua. Mauvaise signe zany revagna ny loto. Bankiraro maloto, silipo maloto. Mahafady rany izy la olo tsy misy olo ananjy reo asa raha manakory. Dia nefa tompo taio aho. Dia izy tompo siloy eky kilotinao sa hoe Jesosy. Anao mbola volagna Jesosy an'izany faranao io. Taio a Jesosy io. Dia Jesosy vaiagna kiraha io sa.
asa ilozy loko la regny feo karaha zany aloha vandagitra zay doko anao voan'olo zy tompany hita endro dia agnatin'ny mois de juillet zany revagna atao feno fandinian-tegna fenanao fandinian-tegna aza mandinik'olo aza mandinika ny hafa fandana dinio ny tegnanao fandinian-tegna ta iny tompo ianao dia amin'io mois de juillet io a raha nisy raha natomboka anao ndana vitaotra amin'ny farany ino le raha natomboka ohatra nisy projet natomboka nisy asa natsangana nisy varotra natsangana ndana vitaotra amin'ny farany aza miemotra aza janona za mitsodrano le tragno tsy vita jiaby regny manomboka mois de juillet demary amizay amin'ny anaran'i Jesosy azo famatsina amizay amin'ny anaran'i Jesosy ho feno fahasoavagna amizay amin'ny anaran'i Jesosy amen aza mamela zavatra manandanja ho tapaka eny andalana zany fandana vitao magnaraka anao zany fahasoavagna zany andro anarivo dia raha fitinina le izy teo a mois de juillet fotoanan'ny famelan-keloka sy fanadiovagna fo mba dégazeo agny loloponao tsy mivolagna amin'olo io malagna sasany na ragnotrany tsy volagnany tsy resahana sasany beau-frère ny sanina koraby anikiny manda eo fa tanitany vala fa tanitany aza igny sa ka nian'izay vala tegna pazaka ireo pazaka e vala za sarô da itompany mamela eloka dia aveo a mandamina fiainana mba halamino hely fiainananao hatramin'ny fandihananao mba halaminanao tsara mba ovanao izy karaha tady sy babaka karaha jary sarloza le mpisasany ndosiny fahasairangany mandamina fiainana mba ovanao tsy kelikely alaminao saigninao ndraiky zy tady korontana io ane saigninao io tsisy olo mandamina an'izy zany e so dia anao variagna anao mandamina izy io ary ty revagna mba afatrafatra amin'ny mpivady izy ka mba misy raha raiky mba hitany araiky mba mahafalifaly mba vilekeo izy faly azy raragna ka mbola andragno ake fogna izy mifaly aminao mba vilekeo asa aloha rehefa tsy haitany agnanovagna ananjy sasany vadiny mandiny dia fa alany ana mba maintsy mipetraka magnino tsy tahinao izy za dia miteny an'izany amire vady amanaraka zala atsika zala ka mba mifaly aloha mba mifaly zany ne tsy voavidim-bola ne fifaliana zany tsy voavidim-bola raha mamparavoravo zany izy ka misy occasion ataovo amen ataovo direvo na même ny tanora raha volagniny baiboly an'izany mifaliry tanora ozy mifaliry zatovo ozy dia mbola tanora ianao zany amin'ny fotoagna tokony hifalianao mifalia nefa ozy tsarovy fa mbola ho tsara ela ianao zany koa aloha dia tsy afaka keo sao dia anao variagna mifaly loatra amen mandamina fiainana dia mivavah sady mitadiava tolotsaina avy amin'Andriamanitra ameza tolotsaina za Andriamanitra ametrahanao tagnana mihitsy lohanao io tompo mevy tolotsaina avy aminao za iny Jesosy aninao ireo zavatra mila ataonao amin'ny volagna ho avy io tena mba midonge mety dia tognony rehefa mivavaka anao ry mois de juillet amaregny mandraigny zany fagnantsovagna ananjy aby romby folo izy fa manjary antsovigny fa teraka izy amin'izany ry mois de juillet ohatra tsy zatranao juillet zany jolay hoe jolay tamin'izay mbola kely nianatra an'izy dia atao hira mihitsy janoary febroary mars aprily mai june juillet août septembre novembre décembre za lira le ta mbola kely zany anao le izy atao teny anglais boka sarotra atao hirahira izy moray january february
dia tonono manomboka avake amin'ny 12 alina ry jolay eo miteny aminao za oka ho antegna mbo izy tomobily hiditra garazinay volombolagno agny tsy hainao regniny tampoka fo ifeonao inge misy heriny amen dia ty mba zavatra anankiray atoroko anareo tia rehefa mba devant-na rano aza miteniteny foana ohatra anao amoron-drano na devant-na rano misy kopy azafady kopy misy rano koveta misy rano ne dis pas n'importe quoi i rano manantsofina io ary magnatanteraka raha tsetry retinao zany na tonga ny Jesosy nge nitsangana nanolona ny mpianatra izy ndray andro aiza dolo izy nare mangetaheta ozy avia ozy nisy vehivavy samaritany nandresany Jesosy ndray andro nangatany rano raha mba fantanao moa izy le mangataka rano aminao izy dia ianao no nangataka taminy rano tagny tompo aninao izy koa anao zany mipetraka moromorony rano tragnonareo fodifody vava io izy koa raha tsara tsy magnino fa manana sofiny miaino tompo ani hitantsika jiaby tompo hita fiainana anao amen dia agnontany moramora izy mazava aminao ve raha volagnin'ny paster tanio izy na olo tsy mahay mamaky teny mahazo zay amen sady hitsangana moramora atsika dia eo ampitsanganana etsika misy vavaka averintsika ampanandra-tantanana ampanandra-tantanana dia averene tompo amin'ny volagna fafito io mangataka ny fitarianao aho amin'ny anaran'i Jesosy ny volagna fafito dia ho volana fijoroana vavolombelona ho anahy ny volagna fafito dia hitondra fiovana mahagaga ao amin'ny fiainako ny volagna fafito hitondra hery ara-panahy ao amin'ny fiainako hitondra fahasoavana ao amin'ny fiainako dioviko ny foko dioviko ny saiko amin'ny anaran'i Jesosy diovina amin'ny rano Jesosy ny fiainako diovina amin'ny rano Jesosy ny fiain'ny fetretako diovina amin'ny rano Jesosy ny toeram-piasako zay karazana fialona nataon'ny olona tsy mandaitra amiko zany tsy manan-kery amiko zany reo karazana famosaviana rehetra foana ninina voaratsy zay kasainy satana afafy amin'ny mois de juin tsy ambinina zany ninina zanatsipika zay alefa ny fahavalo amin'ny mois de juin tsy ambinina zany rava foana tsy mahazo manan-kery amin'ny fiainako zany apetrako ampelatananao Jesosy eo ny fiainam-panahiko ny hoaviko rehetra amin'ny volagna fafito eo misaotra tompo fa mifaragna androany ny volagna faheniny misaotrany amin'ny fitondranao misaotrany amin'ny fahatsaranao misaotrany amin'ny zay rehetra nataonao nandritra n'igny tapataona igny hiditra tapataona manaraka tompo taio aho arovy aho ambino aho aoka ho feno fiadanana aoka ho feno fifaliana aoka ho feno fitsaharana io volagna vaovao io amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy amen tia tanana mafitsika ho an'ny tompo dia ataovy amin'ny fonao ao ilay tagnanao ataovy amin'ny fonao ny tagnanao fa hivavaka ho anao zany ray masonao amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ao nreto zanako reto aho naizanaiza tompo misy azy ireo amin'izao fotoana izao ka mandreny feoko tononoko ny fitsaharana tononoko ny fijoroana vavolombelona anao ambotaiazy eo amin'ny fiainany tononoko ny fagagana avy amin'Andriamanitra anao ambotaiazy eo amin'ny fiainany tononoko ny fandresena ho lasa tandra vadikoditra amin'ny fiainanao ny fahasoavan'Andriamanitra naraka anao naizanaiza voatahy ianao mandresy ianao miatsara ny fiainanao miova ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fitahin'Andriamanitra ahita ny voninahitr'Andriamanitra ny ianao ity tanana mafitsika ho an'ny tompo ah dia mahazo toerana vetivety ianao alleluia nafinaritra anao ve ny fotoanantsika teto
teneno amin'ny akaikinao saiky perte anao eko tsy nandeha izy ndraiky saiky fô tsy mbola izy tsara be sasany kiboka fa saiky tsy nandeha izy teo kamokamoka raha sasany take nagnôragna moa karaha handro karaha mangatsiaka saiky perte anako tsy nandeha tonga amin'ny fotoanany fanatitra atsika dia teneno amin'ny akaikinao tonga dia ataovindray mandeha izy jiaby hoe teneno izy ataovindray mandeha hoe izy jiaby vavaky seky misaotra tompo mankasitraka raha afaka manome zahay ianao le niteny hoe mahatsara anareo ny manome no ny mandray tompo atolotray ho fitahina ho fahasoavana ho fandresena amin'ny lafim-piainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen tonga dia tantarintsika le izy amin'izay tsika tsy ela tonga dia tantarintsika ny fanatitra